faly manona fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa indray ny tsara avy amin'ity fotoana mahafinaritra ry mahatalanjona izay iarahantsika mpanjaka ry toerana izay fandraisany lanitra sy ny tany androany ninina olana ny zavatra rehetra dia mijanona daholo fa tena hoe rehefa Andriamanitra miasa dia zava-baovao miasa amin'ny fiainantsika sy ianao ka androany manasa anao raha vavy-sanada ity fotoana mahafinaritra ity aza tazominao anao rery ihany fa zarazarao andreo namana fianakaviana olo-patatra mpiara-miasa mpiara-mianatra hoy izy ny tena Andriamanitra hoe miandro fatratra amin'ny fitsanganana zanak'Andriamanitra izao tontolo izao izao sy ianao zany ataovy zany anjara sy adidy ary andraikitra kely anananao zany mba ahafahany fanamaro vovonjy ety ihany koa moa dia te ankasitraka manokana n'Andriamanitra ny tenako ny amin'ny fahafahana sy tombosoa no omeny antsika sy ianao mbola ahafahantsika miray eto amin'ny fanatriana hoy izy hoe maro no natsona fa vitsy na maliantso dia ianao anisana maliantso noho ny fahasoavana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ary noho ny fitiavana ianao dia mendrika nisorana izy amin'izany ary mankasitraka anao ihany koa mamaliantso dia inoko androany fa tsy diso adresy ianao ary inoko androany fa tsy hiala maineto ianao fa misy anjara fahafahana misy anjara finoana izay ho raisinao indray androany mbola ahafahanao atoky hatrany n'Andriamanitra ao ary ahafahanao miexploiter miexpérimenter zavatra vaovao miaina zava-baovao miaraka amin'Andriamanitra anio ihany koa dia tia hisaotra manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mamisehatra fako mivelatra amin'ny asa fanompoana amin'ity androany maraina ity io dia manentana anao aoka tena hifantoka mihitsy ianao aoka tena hifantoka totala mihitsy na sainao na fonao aza mety farimbarinana amin'ny zavatra mety manodidina fa aoka hifantoka amin'Andriamanitra ianao rehefa mifantoka aminy ianao nidina zavatra mety miseho amin'ny fiainanao dia hainy manamboatra an'izany hainy atao ny zavatra rehetra hainy mandamina amin'ny fiainanao tsy tahaka ny eritreretinao tsy tahaka ny mety isaintsainanao fa mihoatra lavitra noho izany ary androany inoko fa amin'ny alalan'ny teniny dia mbola ho taripy indray ianao hoety indray ianao ahafahanao mandeha anatin'ny fasahiana sy fiadanana anatrika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao inoko androany fa androany isy valim-panontaniana izay mety antaninao tenanao inoko androany fa isy vahaolana ny amin'ny olanao rehetrarehetra inoko androany fa isy fanasitranana eo amin'izay mety aretinao amin'ny fiainanao androany andro vaovao andro malaza izay iarahantsika ioby an'Andriamanitra izay iarahantsika ankalaza anazy izay iarahantsika ihany koa hivavaka eto anatrehany inoko fa raha ataonao fonao iray manontolo zany raha tena mifantoka ianao dia andray ny anjaranao ary amaly anao ny Andriamanitra dia n'izao ihany androany ndao iara ankalaza n'Andriamanitra araka ny fanteneniko teo iara ioby anasika satria tsara izy no mbola famindrapony matoy izao atsika no mbola fitiavany matoy izao atsika ary no mbola izy no ahafahantsika manatona seza fiandrianana ka ndao ankalaza an'ilay Jehova tsara indrindra. Jehovah
Alléluia, alléluia. Fa le miarahaba antsika rehetrarehetra raha lasana pavy manaraka amin'ny fotoana indray amin'izao fotoana izao a manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra ary misaotra an'Andriamanitra lehibe voalohany indrindra raha mbola afaka manompo azy indray amin'ity fotoana androany ity ary koa misaotra mpanompony azy nanaiky ho ampiasainika mbola nanome anjara fahako mitombo sy mandroso amin'ny asan'Andriamanitra tahaka izao indray. Eny araka izany fitarihana sy tenin'Andriamanitra izany raha lasana pavy amin'izao fotoana izao tsika dia tsika hisaotra an'Andriamanitra nandratra fisaorana an'Andriamanitra tsika tamin'ny fitondrany rehetra sy ny fitahiana rehetra izay nataontsika nataony tamintsika tamin'ny herinandro lasa iny ary dia mbola nahatratrarantsika indray konkoa izao alahady maraina izao fa antsika mbola miray fo sy miray saina indray manandratra mivavaka tsika sy manompo azy anatin'izao fotoam-bavaka izao. Eny na ny live na mifanatitra tava dia tsarovy lalasana abavy fa tsy mampiova ny herin'Andriamanitra izany ka ankehitritsika dia mbola angataka ihany koa tsika ny fanatreha mahery vaika hiasa eto amintsika eto amin'ity fotoam-bavaka androany ity. Tsaro fa raha tsy eo ihany koa fanatrehan'Andriamanitra dia zava-poana foana zavatra rehetra ataontsika. Koa tena angataka ary tena angetaheta mihitsy fanatrehany feno sy tanteraka hiasa eto amintsika amin'ity fotoam-bavaka androany ity. Tsy sy alamaintsika fa samy andray ny anjara voatendro antsika avy ary dia anefa izay mba tena irininy fotsika tokoa ny tompo eto amin'ny fanatrehany eto androany. Andeha ary sika hivavaka amin'izao fotoana izao e. Halleluja. Raha io mbola misaotra sy mankasitraka ary midira sy mankalaza mame voninahitra anao izay amin'izao fotoana izao. Misaotra dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao manandratra amin'ny feo anay izay amin'izao fotoana izao manandratra fisaorana sy fankasitrahana feno sy tanteraka ao anao tokoa hoe tamin'ny fahasoavanao rehetra, fitahianao rehetra, fiarovana sy zavatra rehetra izay nataonao anay tamin'ny herinandro lasa iny dada dia misaotra mankasitraka dia midera manome voninahitra anao tokoa izay satria dia tena hoe teo ny fahatsaranao, teo ny teninao izay notanterahinao ary nefainao tokoa hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako anao dia aditiko marina tokoa ary dia noadidinao zahay, notahinao, noarovanao zahay tamin'ny herinandro izay natrehanay iny na vita izay zavatra rehetrarehetra azonay natao zahay dada nanomboka ny alatsinainy ka hatonga amin'izao alahady maraina izay hifanatrehanay aminao eto amin'ity fotoam-bavaka ity izao. Tena misaotra mankasitraka raha mbola noentinao indray koa ary izay mbola notahinao indray mifanahinay amin'ity fotoana androany ity dia mbola afaka mbola manatrika anao indray izay amin'ity fotoana androany ity mivavaka manompo anao eto amin'izao fotoam-bavaka izao. Marina dada fa en live ny fotoana fa fantatray aritanay fa ianao dia Andriamanitra tsy mampiova ny herinao zany na dia live na mifanatitra tava tsy miova ny herinao fa miasa ianao ary dia tsisy mahasakana anao. Ko misaotra mankasitraka midera sy mankalaza anao zahay ary amin'izao fotoana izao zahay dada eto amin'izao fotoam-bavaka izao zahay mangataka sy maniry izay fanatrehanao feno fanatrehanao mahery vaika ao aminay eto amin'ity fotoam-bavaka androany ity satria fantatrao fa tsinitsiny zay ary tsy mahefa ninino zay raha tsy eo ianao zay efa niteny sy nambaranao fa raha miray amiko anareo ianao dia mamokatra be fa raha misaraka aminao kosa zahay dia tsy mahefa na inona na inona ka ninona ho ataonay eto dia tsisy ninona azony atao raha tsy mifanatrehanao ka mifanatrehanao feno fanatrehanao mahery vaika ao aminay tsirairay avy any amin'ny tokantrano izay misy anay tsirairay avy any dada amin'ireo rahalahina isanabavina rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dada dia tianao feno fanatrehanao feno gery ny fanamasinao hiasa mahery anatin'ny fo anatin'ny saina anatin'ny tsirairay avy any tsisy hialamaina ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dada fa mba tena hoe andray ny anjara ny avoko ny tsirairay avy eto amin'ity fotoam-bavaka ity mitsoro tena hoe averina foana hoe na live dada na mifanatitra tava tsy mahasakana anao zany ary tsy mahasakana ny herinao tsy hiasa zany ko samy andray ny anjara voatendriny samy andray ny fanafahana fanasitranana samy andray izay mety hoe irin'ny fony avy ny tsirairay avy ato anatin'izao fotoam-bavaka izao. Halleluja. Dia tena eto fanatrehanao mahery vaika eto fahafenony gery sy mifanamasina ho atanteraka ny zavatra rehetra izay mety hoe tokony tanteraka eto amin'ity fotoam-bavaka androany ity fahafikisa-pifaliana fahafahana fanasitranana famaliana rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra izay mety hoe tokony atao amin'ny zanakao sy mpanomponao rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dada dia misaotra mankasitraka anao zahay fa ianao no Andriamanitra miasa sy mahatanteraka ny zavatra rehetrarehetra ianao no Andriamanitra velona ilay tomponay dia mankasitraka midera mankalaza manome voninahitra anao izay amin'ity fotoam-bavaka androany ity ary halleluja. Misaotra raha io mankasitraka anao zahay. Amen, amen. Tompo tsy vitany heriko irery ny anatrika izany ny hery ato anatiko mety ho reraka fa androany tompo aoka ny herinao no heriko. Nyerinao tompo no heriko ianao ulama pitsoro ay
mety reraka fa ianao mbola famonjenao ay ierinao tompo no eriko ianao olama pitsoa rany ery atoana mety reraka fa ianao mbola famonjenao ay tompo ianao no eriko itananao anoanay azavelao iaraminao tompo feo aminao ianao no eriko Ierinao tompo no eriko ianao mbola mampijoa rany ery atoana mety reraka fa ianao mbola famonjenao ay tompo ianao no eriko ny tanàna manoanay azavelao iaraminao tompo feo aminao tompo ianao no eriko ny tanàna manoanay azavelao iaraminao tompo feo aminao ianao no eriko tompo feo aminao ianao no eriko Alleluia. Tainy tompo hatrantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe hatrany ny tenako any amin'ny tombontsoa omeny tahaka an'izao ahafahantsika miara mifamampahery miara manandratra voninahitra an'Andriamanitra. Manaraka izany mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra izay manome asetra amin'ny teny ity ahafahako miombona amintsika rehetra amin'izao ora sy fotoana izao ndaotsika anatina an'Andriamanitra, ndaotsika iantoraka eo anatrehan'ny tompo amin'ny fo madio amin'ny saina amin'ny fanahintsika rehetra. Mialohan'izany dia andaotsika maka tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo izay miaravakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako ho avy any eto-tena ka ivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny taniny. Alleluia. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako, sika senao izay efa natsoin'Andriamanitra izany ka mety nisy zavatra tsy nety, mety nisy zavatra tsy nahomby tsy nahatanteraka atsika ka mahatsiaro tenitsika fa diso eo anatrehan'Andriamanitra, mahatsiaro tenitsika fa nanao ny tsy fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra, na ianao zany na ny firenenao anjarantsika ny mitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra ka ho avy anery tena hivavaka amin'ny fotsika manontolo, hitady ny tavan'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanao, zany hoe amin'ny ratsy fanao amin'ny fahazarana isan'andro isan'andro amin'ny zavatra tsy mety rehetra isan'andro isan'andro izay malaky mahazo antsika, malaky miatra amin'ny fiainantsika. Raha vonona hiala amin'izany tsika dia hiaino any an-danitra Jehovahandriamanitra ary amela ny helontsika
ka asitrana atsika. Halleloia. Andaotsika hivavaka, andaotsika hiaika ao anatrehan'ny tompo ny tsy fahataterahantsika rehetra, ny tsy fahombiazantsika rehetra, na ianao zany na ny ankonanao na ny firenenao ento eo anatrehan'Andriamanitra. Andaotsika hiary hivavaka amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Raio rainay zay ny an-danitra tsara indrindra ianao Andriamanitra masina, Andriamanitra velona, miasa amin'ny fotoana rehetra ary tsy mba matory na rendrena fa maheno nizaniza olona miantso mitady ianao, mikatsaka anao amin'ny fony marina, dia tena mihaino tokoa ianao ary mamaly ny fivavany, satria ny fivavaky ny olona zay torotoro fanahy, manana fo torotoro sy mangorakoraka, tsy mba ataonao tsinitsinina izay miaiky tompo ny tsy fantaterahany rehetra, ka indreto izahay tompo manomboka amin'ny tenako amin'ny ankonana manodidina amin'ny fianakaviam-benesy ny firenena rehetra, Ninin'Andriamanitra nininna zavatra tsy nety rehetra tompo dia miaika eto anatrehanao zay satria manao zavatra tsy mety, ka izany indrindra no angatahanay tompo Andriamanitra famelana avy aminao mba ho sitrana ny taninay, mba ho voavela ny elokay, mba iverina amin'ny fahatsarana, iverina amin'ny tena fitiavana anao sy tena fanomponanao marina ny vahoakanao indrindrindrindra tompo iny tompo dia mitsotra eto anatrehanao zay ka menoany an-danitra Jehovah ary mamelana itanteraka avy alao tompo Andriamanitra, satria ianao dia Jehovah Andriamanitra mpamela heloka, mpamindra fo ary ao aminao ny fahasoavana, ao aminao ny fitiavana rehetrarehetra. Ko makasitraka anao zay amin'izany satria fantatray fa ianao ihany no mahavita an'izany Jesosy, ianao ihany no afaka manafaka anay anatin'izany, izany no antsoinainao indrindra le raso sarobidinao hikorina amin'ny fiainanay manontolo ary ho fiainam-baovao miaraka aminao zay menakavy rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho anao rery ihany tompo, misaotra raha io. Amen, amen. Halleluia. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, tonga soa ny fanatrihan'ny tompoko. Mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa fa mbola velonaina, mbola afaka manompo anazy indray anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ary ihany kokoa dia mankasitraka mpanompon'Andriamanitra vady mbola namena fivelarana amin'ny asa fanompona, mankasitraka indrindra tompoko. Tahin'Andriamanitra trany ianareo. Mbola itoy vavaka isika fa alohan'ny hivavantsika dia hiaraka maka ny ten'Andriamanitra aloha isika izay hitantsika amin'ny Salamo 4:30 ka hatramin'ny 7:10 izay manao hoe mitaraina amin'ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriana rehetra, akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Alleluia. Ho anasy ho anao zany sasy ianao lefa no amarin'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy, sasy ianao lefa namboraka fahotantsika tamin'ny fo mangorangoraka teo ary tamin'ny fanahy torotoro izay namborantsika ny fahotantsika teto dia efa mihaino antsika Jehovah Andriamanitra ary vonona ny anavaka antsika fa andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao tena mety ateraka amin'ny fiainantsika mba hajakan'i Jesosy ho afahany tanteraka tsika eto androany. Asandrato vavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao. Mankasitraka anao zay tompo satria sapanay hoe eto fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny amin'ny famindram-po tompo izay omenao anay teto androany ary efa natolotra ny tenanay amin'izao fotoana izao ary tamin'ny fanahy mangorangoraka tompo namboranay ny tenanay tsiraray avy teto androany sy tamin'ny fonay dada ny tena namboranay fahotanay ka ataovy ny asanao tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Oka anao tena hikasika manokana anay tsiraray avy hanafaka izay rehetra mety hoe fahoriana mamanitra anay amin'izao fotoana izao na aretina izany tompo na hoe mety fatotry ny satana zany. Anao tompo hikasika anay tsiraray aby amin'izao fotoana izao na amin'ny olana zany dada mety mahatonga anay merikerika tompo, mahatonga anay kivy sy mangozogoza dia anao hanafaka tanteraka anay amin'izao fotoana izao. Midira tsehatra anao tompo amin'izao fotoana izao, hamotika asan-drafa izay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao amin'ny fiainanay, fahoriana sy ny aretina tompo oka ho potika asorava zany amin'izao fotoana izao. Na inona mety hoe sakana sy blokazy mety manakana ny fonay tompo amin'izao fotoana izao, mety hoe mbola tsy babo anao tanteraka ny akoko dada na inona mety hoe tsaina mahazo anay amin'izao fotoana izao dia oka ho
potika sy rava zany mahatonga anay mierikerika ka tsy fantoka amin'ny fotoam-bavaka dia oka potika sy rava dora amin'ny afofanay masinao zany. Jesosy mesay ianao amin'ny fiainanay, oka tena ho rava tanteraka Tompo zay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao iongotra tanteraka zany amin'izao fotoana izao. Oka Tompo tena hiala tanteraka zay rehetra geja mamatotra anay, zay rehetra fahotana mbola hoe mitapisapisaka ny anatin'ny tenanay any Tompo, zay rehetra mbola hoe adipana mitapisapisaka any aminay dia oka mainy afofanay masinao, oka ho afaka tanteraka zany amin'izao fotoana izao. Jesosy mesay ianao hanafaka anay amin'ny fahoriana zay mety mamatotra anay amin'izao fotoana izao Tompo, na retim-panahy zany na reto-nofo zany Tompo, oka ho kasihanao manokana ny olona tsirairay azy zay manaraka izao fotoam-bavaka izao, ho afaka tanteraka mba hazo fandresena eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Manjaka feno anao Jesosy, ataovy ny asanao tsara indrindra Tompo amin'izao fotoana izao. Oka Tompo tena ho afaka tanteraka izay amin'ny fatorana rehetra amin'izao fotoana izao, na inona zany amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Misaotra anao zay Tompo, makasitraka anao zaray voninahitra ho anao rery any Tata, misaotra ny asa tsara zay fataonao anay. Alleluia, amen.
Alina sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika fifalinana sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika mitady fasambarana de ranje ovianao aza menatra de raha ho amin'ny fonao aza ketraka de raha ho amin'ny herinao aza reraka de fiderana makotrokotroka iarana androany ery olo voafitin'andriamanitra de retina n'izany e de raha sy lazary voninahitra ho an'andriamanitra ary fidanana ho an'ny olona izay kasitrany fifalinana sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika fifalinana sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika fifalinana sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika fifalinana sy firavonany antsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobiko andie fa eto ny mpamonjy atsika
iza mitady fasambarana de ranjeovy anao aza menatra de raha ho amin'ny fonao aza ketraka de raha ho amin'ny herinao aza leraka de fiderana makotrokotroka fiaranandroany e ro olo voafidin'andriamanitra iretina n'izany e de rasy lazary voninahitra ho an'andriamanitra ary fidanana ho an'ny olona izay akasotrany fifalinana sy firavonany atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobikio andie fa eto ny mpamonjy atsika fifalinana sy firavonany atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka andao hoe ira iobikio andie fa eto ny mpamonjy atsika fa eto ny mpamonjy atsika fa eto ny mpamonjy atsika fa eto ny mpamonjy atsika
Aleloia, tsara ny andriamantsika mamerina fiara-panatrany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy ary voninahitra dia averintsika amin'Andriamanitra rery ihany ary mbola afaka manompo anazy tsika sainao mendrika isaorana izy mendrika hoderaina mendrika ankalazaina amin'izany tombontsoa lehibe omeny atsika izany. Isaorana mpanompon'Andriamanitra izay misana amin'ny ministerany SCI mamesehatra fana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia mankasitraka indrindra tompoko. Tonga fotoana fanatitra sy ny ampafoli-karentsika izay anatanterantsika ny tenin'Andriamanitra dia fotoana fitahiana. Amen. Mila mientanentana ary tena mila falifaly ny any anatintsika any satria anatitra fanatitra sy ampafoli-karena ho an'Andriamanitra sy anao eto androany. Misy tantara izay ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis 4 izay. I Abela sy Kaina dia zanaka Adama sy Eva nitondra fanatitra ho an'Andriamanitra izy ireo. Ny anankiray nakasitrahan'Andriamanitra ary ny anankiray tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Ny Abela nakasitrahan'Andriamanitra fa ny Kaina kosa tsy nakasitrahan'Andriamanitra ary nanomboka teo dia tezitra sy nanjombona i Kaina tao anatin'izany. Tonga eto tsika sanao androany anatitra fanatitra ho an'Andriamanitra tsika sanao. Aoka le tena avy any anatin'ny fotsika feno fifaliana feno fitiavana an'Andriamanitra no atolotsika ho anazy eto androany dia hitan'Andriamanitra fotsika ary akasitran'Andriamanitra izany fanatitra sy ampafoli-karena izay ataontsika sanao eto androany. Mila falitsika ho anatrehan'Andriamanitra mitondra an'izany fanatitra izany. Amen. Ary tsaroa fa tahaka ny fatra izay ataontsika no amarana atsika sanao ihany koa ao anatin'izany. Dony atsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Luka 4:9-7 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Omeo dia mba omena ianareo fa tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho ampifonareo fa izay fatra ataonareo no amarana anareo kosa. Izany ten'Andriamanitra ry havana. Mila manome ho an'Andriamanitra tsika sanao amin'ny fofeny fifaliana amin'ny fofeny fitiavana an'Andriamanitra ary ozy izy ny ten'Andriamanitra tahaka ny fatra izay ataontsika no amarana atsika sanao. Jery ten'Andriamanitra raindray tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika ny Koritiana 2:9 Koritiana 2:7 azafady tompo 9:9-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjaina fa izay mamafy be kosa dia be kosa no hojinjaina. Oka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na faneriterena fa mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Izany ten'Andriamanitra tsaroa fa mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra izay mamafy kely dia kely no hojinjaina ary izay mamafy be dia be kosa no hojinjaina. Izany ten'Andriamanitra eto androany. Tonga eto tsika sanao ndoantsika anao fanatitra izay tena ankasitran'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra izany no tian'Andriamanitra mpanome amin'ny fifaliana izany tian'Andriamanitra. Jery ten'Andriamanitra indray tsika ao amin'ny Hebreo vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary aty dia izay olona mety maty mandray fahafoli-karena fa any kosa dia izay ambara fa velona mandrakizay. Amen. Izany ten'Andriamanitra. Andriamanitra dia io dia tontolo ara-panahy. Ety tsika mandoa-pahafoli-karena sy fanatitra olona mety maty ozy izy ny ten'Andriamanitra. Mety olona tsy ho hitantsika ety an-tany intsony izany fa ozy izy ny ten'Andriamanitra fa any ozy izy izay ambara fa velona izany mandray ny ampafoli-karena sy fanatitra izay ataontsika. Izany dia tontolo ara-panahy tsy zavatra ara-nofo intsony izany fa Andriamanitra mivantana mandray ny ampafoli-karena sy fanatitra izay ataontsika sanao eto androany. Ary tsaroa fa rehefa raisin'Andriamanitra izany fanatitra sy ampafoli-karena ataontsika sanao izany rehefa akasitrahan'Andriamanitra izany. Andony antsika hijery ten'Andriamanitra hoe ozy izy ny ten'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa raisina izany rehefa akasitrahana izany dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Koritiana 2 teo ihany vakitsika andininy. Koritiana 2:7-8 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Andriamanitra mahay mampitombo fahasoavana rehetra ao aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Izany ten'Andriamanitra ry havana.
Andriamanitra no ampitombo fahasoavana rehetra amintsika senao rehefa manome ampifaliana antsika, rehefa manome ampitiavana ao an'Andriamanitra tsika senao. Ndo tsika senao amin'izao fotoana izao anantona an'Andriamanitra hitondra zany fanatitra zany. Tsarovy anefa fa raha mbola misy fo maloto tsika, raha mbola hoe tsy namela ny hafa tsika ao anatin'izany raha mbola hoe tsy mendrika tsika ao anatrehan'Andriamanitra, tsy marina tsaro fa tsy akasitran'Andriamanitra zany fanatitra zany. Ary tsaro fa ny voalohany indrindra akasitran'Andriamanitra dia ny tena tsika mihitsy no atolontsika ho an'Andriamanitra tahaka fanatitra zay tena hoe nakasitran'Andriamanitra dia Jesosy Kristy nanao fanatitra ny tena ny ray manontolo teo amin'ny hazo fijaliana nakasitran'Andriamanitra zany. Ndo tsika senao tena nanao fanatitra akasitran'Andriamanitra eto androany ifona amin'Andriamanitra itsika, anolo tena itsika ary eo anatin'izany dia anadratra ny fanatitsika mba tena ho akasitran'Andriamanitra, tena mba amin'ny alalan'izany fanatitra sy ampafolo-karena zany dia tena ho tahinantsika senao fahasoavana rehetra hirotsaka amintsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asandrato ary ny feo antsika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midery mame voninahitra ny anaranao zay. Misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny hery izay omenao anay ahafahanay manantona anao amin'izao fotoana izao tonga eto anatrehanao izay Andriamanitra hitondra fanatitra ho anao izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao hitanao ny olona tsiraray avy izay mitondra fanatitra sy ampafolo-karena eto androany Andriamanitra, tsisy miafina aminao ny any anaty fonay ny any anaty sainay any, tsisy miafina aminao Andriamanitra. Ka tonga eto izay Andriamanitra raha mbola maloto fo izay, raha mbola tsy namela ny hafa izay, raha nisy tsy fahamarinana teo anatrehanao Andriamanitra mety nataonay dia fona izay Andriamanitra, mangataka famidrapo izay, mangataka fifonana eto anatrehanao izay Andriamanitra, mamidrafo aminay, mamelanay tsiraray avy. Ka ny ranao Jesosy Kristy anadio fonay fieritreretanay ny momba anay rehetra tena diovy zay Jesosy, satria tia hitanao zay Andriamanitra ny natin'izany fanatitra sy ampafolo-karena zany. Tia hitanao zay hitanay tsiraray avy eto Andriamanitra, tia hitanao zay akasitraka ny any anaty fonay any Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Tena anay dia atolotray Andriamanitra voalohany indrindra nompanao zay. Tena anay dia atolotray Andriamanitra tena hoe ho akasitrao zany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Atolotray ny momba anay rehetra Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao fanatitra zao Andriamanitra tena ampifaliana, ampitiavana ny anoloranay an'izao anao Andriamanitra ray zao mba tena ho mampofony eo anatrehanao, tonga emboko zany Andriamanitra ka tena ho akasitranao tsiraray avy izay manao fanatitra sy ampafolo-karena eto androany ho voninahitry ny anaranao rery any. Ianao hanokatra ny lalana mpitombo fahasoavana rehetra ho an'ny tsiraray avy izay mitondra izany fanatitra izany eto androany. Ianao no hanome izay rehetrarehetra banga eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho tahinan'ny tsiraray avy eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia makasitraka anao zay Andriamanitra, midera mame voninahitra ny anaranao zay raha afaka mitondra zany fanatitra zany, raha afaka manatitra zany fanatitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia raiso zany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika dia araky ny toromarika moa dia tehirizo tsara ny fanatitra antsika, fa misy ny torohevitra ny toromarika zay omeny mpanompon'Andriamanitra araky nyzany fanatitra sy ampafolo-karena zany dia hoentintsika any amin'ny trano zay rahantsika miangona na ihany koa hoe misy ny hoe afaka mandalo ny mpanompon'Andriamanitra maka an'izany dia ho ataontsika zany araky ny sitrapon'Andriamanitra, mezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Ndo tsika hiditra ao anaty fandarana manaraka, ndo tsika hifantoka tsara manoloana tsika mpanjaka anao zava-dehibe amin'ny fiainantsika senao eto izy androany. Dia mifatoa tsara ndo tsika ao anatin'izany tompoko. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsara-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao, asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany. Raha Andriamanitra mendrika, zany Andriamanitra iankofanao izany.
An'andriamanitra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Rena izany androany sapanay fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Asa rato ny feonao ataontsika mbola ino. Avi fanay masino mameno ay mila nyusutra wow avi amigir fanayo tikuyanao babunao ni fuk arisanandro itumbo amfitiavanao Ikiasikia nifuna nifiaina kwantananao situmianila nawao atsapa erivavao tisituilai twerana ifanatritaviterana nifanai sifamari Fanayo tikuyan
Halleloja, miaraba antsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy a tonga soa eto amin'ity sehatra ity a tonga soa ianao a amin'izao fotoana izay natokantsika ionana amin'ny lanitra zao a fotoana moa iona ny lanitra sy ny tany a eny na dia tsy any mitoerana hivondronana ary fa dia mivondrona amin'ny fo sy saina ary fanahintsika androany. Miraba manokana any Novolaina, Isabella, Pelana, sy izay rehetrarehetra ifetra, izay rehetrarehetra manaraka ny zao fotoana sarobidy izao. Mijery film ahako ankeo omaly dia ankeo ihany koa. Ny film nijereko moa dia ny fiainan'i Jesosy Kristy, hoe Life of Jesus, ary ny zavatra manokana nakasika ana tao anatin'le film hoe indraindray mantsy ianao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra na mijery ny sy mandinika ny fiainan'ny tompontsika Jesosy Kristy dia miteny aminao foana Andriamanitra, ary misy zavatra anankiray indraindray mahakasika manokana anao dia tena zavatra nakasika manokana ana dia izao no tao anatin'le izy hoe ireo vahoaka marobe nanatona ny Kristy satria nangetaheta ahafantatra ny secret lanitra. Halleloja. Ary tena nakasika anazy teny izay hoe mangetaheta satria te halala ny secret lanitra. Mino aho fa androany ihany koa ianao mangetaheta te hafantatra ny secret lanitra, ary miangavy ianao zarao ty teny ty satria révélation foana avy any amin'Andriamanitra ny azontsika. Zarao ataovy partage, matetika mety mipartage zavatra fa androany tenin'Andriamanitra zareo, areoko tsika ngetaheta tanteraka. Halleloja. Ary alohan'izany dia isorako an'Andriamanitra satria mbola velona ina soamantsaritsika amin'izao fotoana iainana zao mantsy tsy fantatra tsony ny zavatra isehony amin'ny ampitso, fa zao tsika manana fahatokina, manana fanantenana any amin'ny ho avy, ary fantatsika fa miplanin'Andriamanitra amintsika dia planina hitondra fiadanana ho antsika. Eny na dia misy ary arivo no maty na misy ray alina aza lavo fa itsika hitsangana foana satria manana Andriamanitra lehibe mahatoky isika, manana Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny olana izay miseho eto ambonin'ity tany ity. Halleloja. Ary izany moa ny antony hoe révélation amin'ity volana ity dia hoe volan'ny fahatokiana, volan'ny fahatokiana hoe mahatoky an'Andriamanitra antsika eo tsika. Halleloja. Ka alohan'ny anomboantsika ny zarako ny tenin'Andriamanitra izay révélation ho anao androany dia andaontsika angataka ny fanahy masina, satria raha tsy ny fanahy masina no mitari-dalana antsika tsisy avoakasika ny fotsika, tsy ho voakasika ny fiainantsika. Fa andaontsika angataka ny fanahy masina, tika anao hivavaka angataka ny fanahy masina ato anatin'ity fiankorofana ray ity. Halleloja. Milanao izay andro amin'ny fanahy masina, vitiny eto amin'ny andro fanahy eo midiny anao ka finoy tanterakao rako finyerinao ao mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao afenui tanterakao aku finyerinao au bande tsurerakao fino
naoao bandetsureraka fanaio mitinyanao kafenui tanteraka takufinyeri naoao bandetsureraka inamilanao tuturo pianaku simaefanino nino naraziena quandieri naure miani nuba mapatazakar ramazisia eluyana enamilanao tuturo pianaku simaefanino nino naraziena quandieri naure miani nuba mapatazakar ramazisia fany masino tena mila anao zahay. Amen. Mila ny fany masinontsika eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Amin'ity volan'ity dia volan'ny fatokiana. Ary ny fatokitsika an'Andriamanitra dia misy endriny samihafa ny any hotsika hoe mahatoky an'Andriamanitra isika. Alleluia. Androany dia hitarika anao ao amin'ny Baiboly lehilahy an'Andriamanitra anankiray izay mpanjaka izy, ny anarany dia atao hoe Josafata na hoe Jehosafata. Iza moa Jehosafata? Jehosafata dia taranaky Solomona ary mpanjakan'ny Joda. Tiako fantatrao aloha fa tamin'izany fotoana izany ny zanaky Jakoba natao hoe Israely satria novan'Andriamanitra ho Israely ny anaran'i Jakoba, dia 12 ny isan'ny zanany. Ary rehefa nandeha taty Rina dia nisy fisaraham-bazana tamin'ny Prala, dia ny folo lasa nanorina fanjakana anankiray, fanjakan'i Israely.
zay ny anarany. Ary ny rola zay Josefa sy Benjamina moa dia nanangana fanjakana anankiray atao hoe fanjakan'ny Joda. Zay mahatonga Jesosy Kristy hoe taranaky lioan'ny Joda. Zany hoe ireo prala i Benjamina sy i Josefa dia nanana taranaka ihany koa taty aoriana zany fa ny zanaky Jakoba rola dia natao hoe taranaky ny Joda. Halleluja. Ary Josafata tamin'izany fotoana zany dia mpanjaka ny Joda. Ary ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny fotoanan'ny Josafata dia Ahaba zay vadin'ny Jezabely moa. Tamin'ny io fotoana io efa ataoko hoe 740 taona 2900 ans no niseho ty tantara ity. Ary mampiseho mihitsy ny fahatokina naseho an'ity mpanjaka atao hoe Josafata ty tamin'ny Jehovah Andriamanitra, tamin'ny tompontsika, tamin'ny raintsika. Alleluja. Tamin'izany fotoana zany ary matombo izy voasoratra ao anaty baiboly dia azontsika akana lesona, azontsika ampiarina amin'ny fiainantsika. Alleluja. Hoentiko ary ianao amin'ny fotoana anankiray izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa 1920. Tamin'izay fotoana izay zany mba hisiany filaminana dia nampanambadiany Josafata tamin'ny zanaky Ahaba ny zanany vavy. Halleluja. Ary rehefa ohatra ka ny fanambady teo dia tsy nisy zany ny ady fa kosa rehefa misy fahavalo dia miara mitambatra ireo fanjakana anankiroa ireo hanohatra ny fahavalo. Ary tamin'izay fotoana izay teo amin'ny tantara faharoa 1920 dia nisy ny ady tamin'ny Sirianina. Ny Israely zany iady amin'ny Sirianina ary tonga ny Joda satria araka ny teniko anao teo hoe nampanambadiany ny mpanjakan'ny Israely ny zanany vavy dia tonga zany Josafata anampy any Ahaba. Baiboly nefa dia miteny hoe Josafata dia nanaja fatratra any Jehovah Andriamanitra ary nanaraka ny toetra ny Solomona zay nahita fahitana fity teo anatrehan'i Jehovah ary niadana ny tany tamin'izany fotoana izany. Ary nanankarim-be Josafata tamin'izany fotoana izany. Rehefa manaraka an'Andriamanitra aza mieritreritra fa ahantra velona ianao, fa manan-karena ianao amin'ny toe-tsaina, manan-karena ianao amin'ny toe-panahy. Eny raha tian'Andriamanitra asoavina koa ianao ary materialy dia manan-karena koa ianao. Fa miaraka amin'ny tompo dia manan-karena foana ianao. Baiboly eto dia niteny hoe eo amin'ny 7:1 ary Josafata nanana harena sy voninahitra be ary ny zanany lahy dia nampanambadiany ny zanaka vavy ny Ahaba. Alleluja. Dia tiako ho fantatrao ny endrika naseho an'i Josafata amin'ny fahatokina an'Andriamanitra aloha. Ejereo eto eo amin'ny vakiako angakaingana izy faharoa, fahatelo ary fahaefatra. Koa noho ny ela dia nidina nakany amin'ny Ahaba tany Samaria izy. Ary Ahaba namono ondry manosy io betsaka ho azy sy ho an'ny olona nanaraka azy dia nitaona azy hiakatra ho any Ramota Gildea. Alleluja. Eto aloha tsika tiako fantatrao aloha fa rehefa misy olona dia azo zavatra any aminao matetika dia manao zavatra ngeza be izy. Ary eto Ahaba nila ny Josafata anampy azy dia inona zavatra nataony na amin'ny nanaovany fety be zany mba ho matika ena maso Josafata. Jereo tsara tadio zay teny zay mba ho matika ena maso Josafata. Dia toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy Ahaba mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata mpanjakan'ny Joda, mba hiaraka amiko any Ramota Gildea va ianao? Dia hoy izy taminy, eny
fa tahaka ny tenanao ihany aho ka ny oloko dia olonao koa hiaraka aminao ho any an-tafika izahay. Alleloia. Jereo tsara ny nampamatika ena maso any Josafata teto aloha, miteny mihitsy izy hoe tahaka ny tenako ny tenanao nefa tsisy ifandraisana isy ahaba raha eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Fa ny teny an'izay izy satria matika ena maso noho ny ondry amanosy sy ny zavatra nataony ahaba teo anatrehany. Ary ahaba aloha raha nantany ahaba ngamba hoe ndao hiady aloha, zay vao nanao an'le fety mety nandanga aby Josafata. Fa matetika ny fahavalo rehefa anjonanao zay dia anaovany zavatra ianao mba hampamatika ena maso anao ka tandremo zany ry zanak'Andriamanitra isany. Halleloja. Ary Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, masina ianao antanio aloha ny tenin'i Jehovah. Nanomboka teo izany dia efa tonga saina dia niteny tamin'ny aba antanio aloha ny tenin'i Jehovah satria amin'ny fomba anay Joda dia tsy mielo lalana an'Andriamanitra zay fa manontany an'Andriamanitra aloha zay vao mandeha any anady. Iza nefa teo aloha efa niteny hoe andeza ny oloko ny olonao za ohatra ny tenanao eny fa tonga saina izy aveo satria tsy nisy fandraisany izy nitoetrany sy nitoetrany ahaba. Dia niteny zay antanio aloha Jehovah Andriamanitra. Halleloja. Mino fa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany ny situation teo amin'ny fiainanao mety niditra amin'izay zavatra zay ianao dia fantatrao androany inona ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fomba hivoahana. Alleloja. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangona ny mpaminany 700 lahy. Jereo tsara 700 lahy. Ka nanao tamin'ny hoe andeha hanafika ny Ramota Gileada va itsika, sa hijanona ihany eo. Dia hoy ireo mandehana fa atolotr'Andriamanitra eo an-tananao izy mpanjaka. Eritrereto 700 mpaminany no niteny hoe mandehana fa atolotr'Andriamanitra eo ampela-tananao ireo fahavalo ireo. Toizantsika jereo tsara fa nanomboka teo nanomboka ny sio ny fahatokiny Josafata ny Jehovah Andriamanitra eo amin'ny faheniny. Jereo fa 700 lahy ny teny an'izay fa eo amin'ny 15 ary Josafata tsy misy mpaminany Jehovah koa va eto mba antanitsika. Amen. Jereo tsara le 700 lahy ny teny hoe mandehandra ka inao ny teo amin'ny toeran'i Josafata. Olona be dia be fa miteny hoe zao ny tokony atao. Fa Josafata ny safidy an'i Jehovah Andriamanitra naneo ny atao hoe fahatokiny. Raha midika tsotra dia io teny io dia hoe tsy mino any teniny rehetra 700 lahy rehetra fa misy mpaminany Jehovah ve na anankiray fotsiny azy ao ho enotsika. Zany natao hoe fahatokinan'i Jehovah. Ny fahatokinan'i Jehovah tsy hoe rehefa mivavaka aminy ianao dia miteny hoe mahatoky anao Andriamanitra, tsia. Fa le toetra le teo amin'le zava-misy teo dia naneo fahatokinan'i Jehovah i Josafata. Satria na dia izao aza ny teny olona be dia be hoe 700 lahy no miteny hoe mandehana fa handresy ianao. Fa i Josafata ny teny mila mpaminany Jehovah anankiray. Moa ve misy mpaminany Jehovah? Ary hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata hoe mbola misy lehilahy iray ihany azontsika manontany an'i Jehovah. Jereo tsara lehilahy iray ihany azontsika manontany an'i Jehovah. Zava-dehibe raha lasa nabavy zany hoe miaina miaraka amin'ny ray any an-danitra zany, miaina fahatokiana ny raintsika any an-danitra zany. Tsy mandeha amin'izay hoe tendance ny be sy ny maro ianao. Za moa zany tena nandinika mihitsy fa eto zao dia ny olona rehetra miteny hoe zao ny tokony atao fa Jehovah tsy miteny hoe zay ny tokony atao. Ohatran'izay koa tamin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy be dia be ny olona niteny hoe omboy Kristy. Dikan'izay zany tsy voatery izay tenen'ny akabetsahan'ny olona ny tena marina fa izay tenen'i Jehovah ny tena marina. Alleloja.
naneo fatokinan Jehova ity ampanjakany Joda ity. Na dia teo aza ny tenin'ny rakoto rahabe, na teo aza ny tenin'izanizy fa ninazy inona ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa, na dia betsaka aza ny olona miteny zao atao zao no tokony atao, na dia eo amin'ny toerana hoe matikena maso ary ianao, satria nisy zavatra nataon'olona taminao, nisy fahasoavana nataon'olona taminao, nisy fahasoavana nataony Ahaba tamin'ny Josafata, na amin'ny ondry ozy, na naovany fety geza be, avy eo nanontany tsotra izy, avy eo mbola nentin'ireo 400 lahy reo, aza diny fa ireo 400 lahy reo ilay tapaka alohany, satria tonga koa ny mpanompon'Andriamanitra nanao défi tamin'ireo. Halleloja. Ka tsarovy ka lasana ba fa fatokinan'Andriamanitra dia mila aseho vahoaka ihany koa. Aseho ny vahoaka hoe mahatoky an'Andriamanitra ianao, na dia zao ary ny teny olona be dia be, fa rehefa zao ny tenin'Andriamanitra dia izay no izy. Halleloja. Fatokinan'Andriamanitra zany, fatokinan'ny teniny zany. Halleloja. Hita amin'ny faharotsika fanehoana nataony Josafata, fanehoana ny fatokina nataony Josafata. Halleloja. Eo amin'ny andininy faharoapolo indray, nisy ny ady, satria matetika moa na hatramin'izao aza ny Israely dia mbola ady foana, miady foana, efa hatramin'izany efa 5 taona laza miady foana ry zalahy, mbola amin'izao izy mbola miady foana, zao tsika 2021 zao, fa tamin'izany fotoana izany dia andeha nafika ny Joda indray ireo fahavalo. Eo amin'ny faharoapolo indray, eo amin'ny toko faharoapolo tsika dia andininy voalohany. Ary noho ny afaka izany dia avy hiady amin'ny Josafata taranaka Moaba sy taranaka hiady amin'ny Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona ba amin'ny akotry ny Amorita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafiny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao, ary indreo izy ao azezony Tamara injeja. Teto zany raha lasana bavy malalo amin'ny tompo, dia mbola avy ny fahavalo ary tsy avy rery ny fahavalo, fa naka fahavalo anankiroa mihoatra ihany koa andeha anafika any Josafata. Jereo tsara, teto zany tena maro anisa mihoatra ny herin'ny Josafata, ny herin'ny fahavalo. Fa inona ny toe-pony Josafata, inona ny toe-panahy Josafata teto, satria andraisantsika lesona eo amin'ny fiainantsika. Tamin'ny voalohany izy naneo fatokinan Jehova, mahatoky an Jehova. Moa ve misy mpaminany Jehova tsy za tsy elo lalana an'Andriamanitra. Halleloja. Nahatoky an Jehova izy teo mason'olona. Fa teto rehefa tonga ny tatra hoe ho avy ny fahavalo, indray tsika eo amin'ny fiainantsika betsaka ny fahavalo, indray ilay fahavalo mihoatra ny herintsika, mihoatra n'ilay situationtsika ilay fahavalo indraindray. Ary ny fahavalo tsy voatery hoe olona, fa indraindray ilay situation mihitsy ny fahavalo, hoe very asa ianao, tsy mahazo miasa ianao, tsy misy karama. Indraindray ny fahavalonao ny fahantrana, indraindray ny fahavalonao tsy avela mandeha mivavaka akory ary ianao. Fahavalo daholo zany, azay mandreraka ny saina, ny fo sy ny fanahy. Dia teto betsaka ny fahavalo andeha hanafika. Eo amin'ny fahatelo anona olombelona anazy. Eo amin'ny fahatelo eo amin'ny andininy fahatelo dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova, sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Amen. Jereo tsara ny nahasamihafa ny Ahaba sy Josafata teto. I Ahaba rehefa nahare hoe ho avy ny Sirianina, dia nanasa ny Josafata izy, avia Josafata pio. Nahatoky an Josafata izy satria Josafata sady nanankareny be no nanana hery. Fa jereo tsara indray ny nataony Josafata teto. I Josafata teto ny Baiboly tsy niteny hoe lasa izy niantso ny Ahaba na niantso namana na marobe aza ny fahavalo, fa teto
izy dia inona ny zavatra nataony nanatrika tsara hitady any Jehova sady niantso andro fifadikanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Alleloia. Tsy nanao fomban'olombelona teto zany i Josafata fa nanao fomban'Andriamanitra. Alleloia. Nitady an' Jehova izy amin'ny andro fahoriana isika. Tsy voateritsika anao fomban'olombelona hitady olona avio ampio olona avio ahe iza ny azoko sarongitany tsia pahoakotsika hitady an'Andriamanitra anao fomba an'Andriamanitra satria indraindray le fahavalo mihoatra ny herinao ka mampatahotra. Alleloia. Teto natahotra Josafata fa kosa izy nitady an' Jehova. Eo amin'ny fahaefatra hoe dia niangona ny Joda angataka famonjena amin'i Jehova. Eny avy amin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an' Jehova izy. Alleloia. Niangona ny rehetrarehetra hitady an' Jehova. Josafata nitsangana teo amin'ny Joda, teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehova, teo amin'ny lohan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe zao ny vavaka nataon'i Josafata, vavaka azonao atao koa zao. Alleloia. Ry Jehova Andriamanitry ny razanay, tianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Amen. Ry Andriamanitra, tsy anao va no nandroaka ny mponiny tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'Abrahama sakaizanao. Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity sy ho anatrehanao izahay fa ny anaranao no eto amin'ity trano ity ka hitaraina aminao ny fahorinay dia hiaino ianao ka hamonjy. Amen. Inona le vavaka nataon'i Josafata teto? Le vavaka nataon'i Josafata teto dia mitovy ale hoe rainay izany an-danitra ho amasinana ny anaranao. Izany hoe nampatsian'Andriamanitra ny toerana mahaizy azy, ny toerana mahaizy an'Andriamanitra, izy Andriamanitra, izy inona le nitenenin'Andriamanitra, toerany mpamonjy Andriamanitra, toerany manana hery Andriamanitra, toerany manana fahefana Andriamanitra. Ary nampatsiahivon'i Josafata anazy zany hoe enao nge tsy enao ve ny Andriamanitra ny an-danitra e? Alleloia. Eny enao no manapaka ny fanjakany jentilisa rehetra. Izany fomba vavaka anankiray lasana bavy. Le fatokinan'Andriamanitra misy fomba vavaka anankiray dia ampatsiahivo maizy azy an'Andriamanitra. Rehefa hivavaka ianao alohan'ny nitenenanao hoe inona zavatra ilainao dia jerevy tsara fa fomba vavaka Davida ihany koa zany dia ampatsiahivo maizy azy an'Andriamanitra. Alleloia. Mba tsy hoe entité hafa na hoe zavatra hafa no andray ny vavaka ataonao iny fa ampatsiahivo maizy azy anazy hoe mahery izy, raintsika ny an-danitra izy, mahefa ny zavatra rehetrarehetra izy. Alleloia. Dia efa vitany Josafata zay nampatsiahivony koa fa rehefa mivavaka ny olona ka mivoro ny olona ka mivavaka mangataka zavatra miray any an-danitra dia miaino ny ray any an-danitra. Jereo ny tenen'i Jesosy tadinao raha misy rozy izy na telo mivory amin'ny anarako dia eto avoany aho. Dia niteny koa Jesosy raha misy roa mifanaiky etỳ an-tany dia hiaino any an-danitra le ray. Ary ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ho ataon'i Jesosy ho tontosa ny valim-bavaka, ny vavaka izay ataontsika
ho voninahitry ny ray ny an-danitra ary tsy niova andriamanitra omaly nio ary mandrakizay omaly izy jereo zavatra nataony ny vavaka josafata na mivavaka josafata teny hoe zao ianao andriamanitra ianao ny andriamanitry ny israely ianao le mahery indrindra ary ny teny ianao fa rehefa mivory zay rehefa misy loza mahazo anay de mivavaka zay mitodika any aminao de ianao ieny alleloia zay mahatonga ny hebreo 10:25 hoe aza mafy ny fiarahantsika mivavaka toy ny fanaony sasany satria rehefa mitambatra tsika de ohatran'ireny feu de camp reny voamaika misy ny rivodoza voamaika mirehatra ny feu de camp fa tsy ohatran'ny afikasika kely tsika alleloia de jereo a rehefa vita zay zavatra zay de niteny amin'izay izy koa indreo ny taranaka amona sy moaba eo amin'ny fahafolotsika koa indreo ny taranaka amona sy moaba ary ny avana tendrombohatra sera dia ilay tsy nahavelanao ho tafian'i israely fony izy mivoaka avy tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy nefa nindreo izy mamaly ratsy anay ka avy androkanay amin'ny lova nomenao anay amen eto indray izany raha lasana bavy dia naneo ny situation zava-misy i Josafata rehefa naneo ny zava-misy Josafata tsy niteny hoe ringano any vono ihany ireo Jehova fa nametaka izy hoe misy tsy fahamarinanao Jehova ianao le andriamanitra ny tany sy ny lanitra fa zao misy zavatra tsy marinao misy zavatra tsy mahitsy ao reo olona reo ve tsy navelanao no tafianay tsy navelanao no vononay dia nefa n'izy ireo mamaly ny ratsy fomba vavaka anankiray sy fanehoana fahatokina an'andriamanitra zany mampihetsi-po an'andriamanitra zany rehefa mivavaka tsy mivavaka hoe tompo vono ihany ny olona iny tsia fa hoe tompo rehefa misy tsy fahamarinana dia mijoro andriamanitra rehefa misy hoe zavatra tokony hijoroan'andriamanitra eo andriamanitra mijoro alleloia raha ohatra hoe ianao nanompo an'andriamanitra manompo an'andriamanitra ianao nefa ianao tsy mananjanaka manompo an'andriamanitra ianao nefa ianao maina ny tapiketsanao tsia apatsihivo anazy fa izy andriamanitra lehibe mahavita ny zavatra rehetrarehetra mahavita ny impossible izy ozy izy nyteny jesosy hoe amin'ny olombelona tsy hainy olombelona atao zany fa amin'andriamanitra ain'andriamanitra atao ny zavatra rehetrarehetra alleloia patsihivo azy tompo ny teninao miteny ianao le andriamanitra mahery ny teninao miteny hoe raha manompo anao dia hotahinao ny ranoko sy hotahinao ny sakafoko alleloia patsihiovan'andriamanitra ataovy mitsangana andriamanitra alleloia zany nataony Josafata naneo fahatokiny izy dia nanytany amin'izay Josafata eo amin'ny faha-12 ry andriamanitra io tsy tsara azy va ianao fa izahay dia tsy manan-kery anohatra ireo olona betsaka ireo izay avy amelanay koa tsy hitanay izay ataonay fa ianao no andraindray ny masonay alleloia indraindray tsika mila mametram-panontaniana ny Jehova andriamanitsika raha lasana bavy andriamanitro tsy jeren'ny firenenay ve ianao e tsy jeren'ireo olona tsy misakafo amanalon'ireo ve ianao e tsy jeren'ny fiainako ve ianao e zany tsy manana hery Jehova e fa ianao manana ny hery betsaka nonzay fa nay ny situation miseho betsaka ny zavatra maniry anay Jehova tsy manana hery zay fa any aminao ny masonay alleloia zany hoe amin'ny teny frantsay moa le izy fa teneniko amin'ny teny frantsay hoe misabandonné complètement eny an-tanan'andriamanitra zany hoe tena miantsoraka tanteraka amin'andriamanitra ianao zany natao hoe fahatokina an'andriamanitra zany hoe miantsoraka tanteraka eny am-pelatanan'andriamanitra araka samy ho faty any ozy izy ny Daniela tamin'izany raha samy ho faty any raha tsy hanavitra anay andriamanitra ay dia zao tsy maninona fa andriamanitra ay foana izy
alleloia miantsoraka tanteraka mahatoky tanteraka an'Andriamanitra alleloia fa zao io Andriamanitsika io mahatoky avelona io amen izy zao eo akaikinao izy zao eto amintsika izy zao na dia amin'ny Facebook ary tsika miresaka na amin'ny Facebook ary ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra fa eto Andriamanitra eto Jesosy amin'izao fotoana izao misokatra eo amin'ny lohanao ny lanitra amin'izao fotoana izao eto ny anjely masiny Jehova mahatoky satria Andriamanitra velona izy ary Jesosy Kristy antsika tsy nijanona teny ambony lakroa fa nitsangana tamin'ny maty avelona mandrakizay anome fiainana ary fiainana be dia be ho antsika alleloia ary teto Jehova tsy natory tsy sondrena ary ny tanany tsy foy ny sofiny koa tsy lanindalovana fa naheny Jehova alleloia zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 4:12 tiako aloha averina kely eo amin'ny 7:12 hoe ary ny Joda rehetra mba mivady amanjanany koa dia samy mitsangana teo anatrehan'i Jehova amen rehefa mitsangana raha lasa ny abavy dia raha manana ankonana ianao dia ianao sy ny ankonanao mitsangana alleloia ianao sy ny ankonanao rehetra mitsangana eo anatrehan'i Jehova fa zany ny akasitrahan'i Jehova eo amin'ny 4:12 jereo ny namaliany Jehova amin'izay anivavaka 4:12 ary Jahazela zanaky Zakaria zanaky Benia zanaky Jehiela zanaky Matania Levita amin'ny taranaka Asafa dia no voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe mianohy ianareo Joda rehetra sy ny mponina ary Jerosalema zay le hoe ao amin'ny Deutéronomie 28 raha mihaino ianao ary makato jereo tsara raha mihaino zany hoe voalohany mihaino mba hampiakatra koa ny fononao mihaino ny toriteny alleloia zay mahatonga ny hoe zarao ny toriteny satria mba hoenon'ny olona ihany koa satria ny ain'Andriamanitra aloha dia mihaino aloha enoy amin'ny teny frantsay tsy hoe entendre hafa ny entendre dia nahatonga nanandefa message teo hoe misy olona ve ato satria sao ianao dia mi-entendre fa tsy mi-écouter zany hoe mi-écouter zany tena mihaino tsara tena mitandrina zay teny rehetra mivoaka ianao alleloia eto ny tenin'Andriamanitra dia ny teniny eo amin'ny 7:12 ka nanao hoe mihaino ianao Joda rehetra sy ny mponina any Jerosalema ary ianao Josafata mpanjaka zao ny lazain'i Jehova aminareo aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra alleluia amen tsy anareo niady fa an'Andriamanitra zany hoe inona ny tiany Jehova teninina amin'izany raha lasa ny abavy rehefa betsaka niady ka tsy tohatry ny herinao tsony tsy anao niady fa an Jehova niady alleloia dray mantsika tena komandy dray tsika tena reratsaina hoe tena be loatra niady be loatra ny stress zany be loatra ny zavatra hoe inona ny zavatra manjoana eto fa misy fotoana tsy anao tsony niady fa an Jehova niady tiako averinao ao anatinao teninao mihitsy ny fananao hoe orfanahako mihaino ianao ary manana fiadanana fa tsy anao niady fa an Jehova niady amen misy fotoana misy niady atrehanao asain'Andriamanitra atrehanao fa kosany misy fotoana an'Andriamanitra niady natahotra tety Josafata fa ilay fatikiny Josafata nijereny Jehova hoe nahatoky anaty Josafata ty tsy nandeha nitady kalesa tary izy tsy nandeha niazakazaka tany amin'ny Ahaba izy tsy nandeha nana fa nitodika taty amiko izy ary nampitodika ny ankonany rehetra sy ny vahoakany rehetra aty amiko izy noho izany hitsangana hiady ho azo izy Jehova alleloia secret any lanitra zany raha lasa ny abavy amen
dia jereo ny toyany dia ny akohaka tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ny akohaka teo anatrehan'i Jehova ka nivavaka. Amen. Dia teneniko anao ny fomba nandreseny Josafata n'ireo fahavalo rehetrarehetra ireo dia hogaga ianao. Tiako tenenina aminao koa hoe draindray itsika tena votom-pinoana matoky an'Andriamanitra, eny Andriamanitra fa ianao anao zavatra anao ny ady. Dia inona ny ataontsika indraindray matetika lasa indray tsika miady saina. Ahoana zany ny fomba anaovako an'ity, ahoana ny lasa miverina any amin'ilay fomba n'olombelona indray. Fa teto Josafata tsy zany. Jereo tsara miara-mila iady io fa nitazomin'ny Josafata hatramin'ny farany ny fahatokinan'i Jehova dia fomba ny Jehova nataony eo amin'ny faha 7. Dia nitsangana ny Levita taranaky ny Keahita sy ny taranaky ny Korahita mba hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Alleluia. Dia eo amin'ny faha 12, eo amin'ny faha 20 azafady. Alleluia. Ary rehefa miara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehova idera amin'ny fiangona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana iady ka na hoe miderahan'i Jehova fa mandrak'izay ny famindram-pony. Amen. Olona andeha iady dia fiderana ny alefa mialoha. Eritreretana izany fiderana ny alefa mialoha. Ohatran'izay koa naharodana ny mandan'i Jeriko tsy samihafa amin'io. Fiderana ny alefa mialoha. Amen. Ianao zany raha ao anatin'ny ady sarotra avy mivavaka an'Andriamanitra ianao, nametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana hoe izy ny lehibe, izy ny mahery indrindra, nampiseho an'ny situation anao zao le ady Andriamanitra, nahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra ianao, zavatra voalohany ataovy fiderana. Alleluia. Fiderana. Fa tsy hoe lasa indray hitady olona hoe sa efa mivavaka dia efa niteny Andriamanitra fa navitra anahy, iza zany le olona navitra anahy eo? Tsia. Fiderana. Satria Andriamanitra dia mitoetra eo anivon'ny fiderana. Alleluia. Teto nidera ny zanak'Israely, ny hika mahery ny zanak'Israely. Hitanao naseho sahady fa mpandresy zareo. Fahatokina an'Andriamanitra zany. Tsisy olona hidera an'Andriamanitra zany sy hika mafy zany raha tsy mpandresy zany. Na tokony teny Jehova reto zanak'Israely reto hoe mpandresy tsika satria hitsangana Jehova hiado antsika. Fiderana na kotrokotroka nataony zareo. Ny tantara moa dia eo amin'ny faha 4 dia miteny hoe eo amin'ny faha 3 afakitsika manomboka faha 2 ka hatramin'ny faha 4 raha vo nanomboka nioby sy nidera ireo raha vo nanomboka fotsiny nioby sy nidera ireo dia nasiany Jehova otrika hamelo ny taranaka Amona sy Moaby sy avy any tendrombohitra izay avy hamelan'ny Joda ka dia resy ireo. Amen. Tonga dia niady hatrano zany ny fahavalo teo. Tsarofo fa rehefa mifiderana manaka-danitra, fiankofana manaka-danitra natolotra ao eo anatrehan'ny adinao dia miady hatrano ny fahavalo. Amen. Ampidiny Jehova ny fahavalo. Alleluia. Ka resy ireo fahavalo ireo. Faha 13 dia nitsanga ny taranaka Amona sy Moaba namely ny avy any tendrombohitra ka namono sy nandingana azy ary noho ny voaringa ny mponiny tany Esera dia nifandingana kosa izy samy izy ihany. Amen. Rehetra zanak'Israely rehetra zany tsy nila akory naka sabatra fa nijery fotsiny an'ireo fahavalo ny fandringana. Ohatran'izay koa ny tantaram-piainanao. Raha misy fahavalo ianao, raha misy seda, raha misy ady, maiza mitady an'i Jehova, matoky an'i Jehova, matoky an'ilay rainao any an-danitra ary omeo fiderana mahakotrokotroka izy dia ho hitanao fa ireo fahavalo ireo tsy ho hitanao intsony
fa hiady atrano reo fahavalo reo, ifamono ny fahavalo. Zay ny tenin'ny baiboly teto. Alleloia. Dia rehefa ohatra ka tonga ny fandresena dia tsy tonga ho azy fotsiny fandresena, tsy hoe na resy ianao dia misaotra Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy manao zavatra tapany fa manao herany. Alleloia. Rehefa nandresy ireo zanak'Israely ireo dia niarenan'ireo fahavalo rehetrarehetra ireo transferen Jehova any amin'ny zanak'Israely. Ireo tsara hoe eo amin'ny 5:20 nahitantsika an'izay. Ary avy mahaby azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy, ka dia namampy mihoatra noho izay zakany hoentina ary antelona no nanangona ny baby fa be dia be ireny. Amen. Zany hoe rehefa miady Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely, rehefa mitsangana miady eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia tsy mivoaka tanapolo ianao, fa mivoaka ianao miaraka amin'ny arena, mivoaka ianao matanjaka kokoa no teo aloha. Alleluia. Avelao Andriamanitra hitsangana ho anao, matokihana azy, fa ampiaro ny fomba ny Josafata. Ninona aza matokena maso, fa rehefa mila mijoro an Jehova ianao, mijoro an Jehova. Mety be dia be ny teboka mena manasanao. Alleluia. Manao soanao, tsara zany, fa aza matokena maso mihitsy an Jehova rainao any an-danitra. Mety be dia be ny namanao, ndao tsika tsy hivavaka fa ndao tsika ho any an-dranomasina, ndao tsika hanao an'izao, ndao tsika hanao an'izao. Mijoro matoky an Jehova Andriamanitra ao ianao. Raha betsaka ny fahavalo manodidina anao, betsaka ny adi-tsaina mety hanodidina anao, betsaka ny adi-piainana mety hanodidina anao, tsarovy aza mitodika any amin'ny zavatra hafa aloha fa mitodiany an Jehova aloha. Teneny hoe izy. Alleluia. Jehova ny miandry anao hoe miandry ny vavaka ao izy, ary le vavaka ataonao dia le avany am-po sy le avato an-tsaina, avany am-po lalina mihitsiny, tsy avy ato amin'ny sainao sy ny fonao mirahina, fa tsy hoe ny ato am-ponao mivavaka amin'Andriamanitra dia ny ato amin'ny sainao andeha andro sakafo rehefa avy eo, fa ny fonao sy ny sainao mirahina mitady an Jehova. Ary rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra ianao, mampana tenanao Jehova, fa hitsangana izy hiado anao, matokihana azy mandehana midery, manaova fisaorana. Alleluia. Na mbola tsy tamin'ny masonao azy, fa matoa Andriamanitra miteny, eo miteny Andriamanitra dia efa manaiky daholo ny univers rehetrarehetra. Vao mamoaka teny iray fotsiny Andriamanitra, raha miteny Andriamanitra ho tahiny ianao, tsy hisy discussion zany, fa ny any an-danitra rehetrarehetra any dia efa mivoaka ny teny hoe mila tahina io olona io sy Andriamanitra. Ary aza mieritreritra hoe hanakana an'izany ny fahavalo. Ny fahavalo ary matahotra an Jesosy. Tadidinao fitsanganan Jesosy fotsiny, ory Jesosy zanaky Davida, tonga sahady ve ianao, hamono anay alohan'ny fotoana. Matahotra an Jesosy Kristy ny fahavalo. Zay mahatonga ny fahavalo vao amin'ny anaran'i Jesosy dia mangovitra. Alleluia. Ary zay mahatonga ny hoe io anaran'i Jesosy Kristy antsika io anarana sarobidy, anarana mihoatra ny anarana rehetrarehetra. Alleluia. Eritrereto fotsiny hoe raha misy citoyen américain, manana passeport américain izy, dia mandeha any amin'ny tany izay alehany izy, dia misy mampitahotra azy any, dia miteny izy, zako Amerikanina, fa iantso ny fanjakako fa teneniko anao fa tsy hisy firenena samanohatra an'izany. Dia ohatra an'izany maika fa hoe pony lanitra ianao, nahazo ny passeport avy any amin'i Jesosy ianao, hoe zanak'Andriamanitra, hoe pony lanitra ianao, ianao nge firenena masiny. Zany hoe misy fanjakana anankiray, avy any ianao ny passeportnao. Alleluia. Dia ny batisanao, ary manambola ianao, inona ny vola any amin'ny fanjakana ny fononao. Amen.
ary ny any no mihoatra no eto amin'ny zavatra hita maso eto. Matokean' Jehova ianao, matokean' Jehova dia hosoany zavatra ataonao. Mifakazara aminazy, Joba 22:21, mifakazara amin'tsitoa dia zavatra rehetra ataonao dia ho ambinina avokoa. Katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra, katsao aloha Jehova voalohany indrindra alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Teneniko anao fa eto amin'ity tany ity dia tany ady. Tsisy hoe tsy hisy problème zany, tsy maintsy misy problème. Satria inona ny mampisy ny problème? Satria any aminao ilay vahaolana. Anehoana ny voninahitr'Andriamanitra hoe enao manana ny vahaolana satria enao zanany. Amen. Tsarovo fa mahatondra indray tsika mandalo sedra dia tian'Andriamanitra ho tsaratsara kokoa zany tsika. Satria raha tsy mandalo sedra mpiady anankiray tsy azo atao hoe mpandresy raha tsy nisy ady tao. Ary tsarovo koa voaloboka anankiray raha tsy voapototra tsara ny voaloboka anankiray tsy mamedy vai. Alleluia. Ary tsarovo koa raha tsy any anaty maizina ny voa anankiray, nalevina natany any ny voa anankiray any anaty maizina any, tsy hamokatra ho lasa hazo be mihitsy izy. Ka tsarovo fa rehefa ohatra ianao eo amin'ny toerana hoe tena sedra, eo amin'ny toerana hoe tena be fahavalo, dia tsarovo fa vonona ny hanovany tantaram-piainanao zay Andriamanitra. Amen. Fa mila ianao mitodika any aminy, manao araka ny fombany, miaino anazy ary mahatoky azy hatramin'ny farany. Alleluia. Mino fa zany teny zany ampiakatra ny fatokinao amin'ilay Jehova Andriamanitra ao. Ary izy velona, tsy andahoanao, tsy mahafoy anao mandrakizay. Voninahitra ho azy rery. Eny tokoa, fahasoavana sy fandrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra ianao, hitoetra ao trano Jehova andro lava ianao. Ho tahiny ianao, fahitana fity eo aminao, tena hiakatra ny fahatokinao an' Jehova tomponao, ninona zavatra miseho eo anatrehanao hitsangana ho anao ny Jehova amin'ny anara maherin'ilay mahery indrindra Jesosy Kristy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Tahin'Andriamanitra indrindra ianao. Is it last I know design what I know? Timbangandao timiu Famatuka chami fareni Anjamani chami tsaukana. Amen. Mi tsaukana. Yeah. Matuk lotis. Matuk lotiana tendawai Jesus. Matuk lotia tendis vainatina. Por fuina wisandam ni fiainaku katsapaku ankeitin. Matuk lotiana tendawai. Oh yeah. Matuk lotiana tendawai Jesus. Matuk lotia tendis vainatina. Por fuina wisandam ni fiainaku katsapaku ankeitin. Matuk lotiana tendawai.
fiainana zany mihitsy sasy amen matoklôtry anao tsy andao ay tianao loatra tsy andao ay anao tsy amela hay amin'ny atsasadarana saina tombokao tsy maintsy vitainao ka tsapako ankehitry tianao loatra tsy andao asalato fa sigaretta mem tianao loatra ao tianao loatra ao Jesosy zany misy tombo amen 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 saina tombokao tsy maintsy vitainao ka tsapako ankehitry tianao loatra tsy andao anao matoklôtry anao zany misy tombo porfinao izany tamin'ny fiainako amin'ny fotsika rehetra men ka tsapako ankehitry laza hoe saina tombokao tsy maintsy vitanao hatrany farany saina tombo